manoloana ny toedrara ankehitriny dia tsapa fa manampanindrina ny tondra fanavaozana ny tanora sy ny olon-tsotra sivily sy ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ireo afatra ny fanesy tatoato. Tsapa ihany koa fa misy ny finiavana hanakorontana ny fiainam-pirenena sy handrodana ireo androm-panjakana efa mijoro amin'izao fotoana izao. Tsikaritra fa misy ny fivoizana, hevitra mampisarabazana sy manohitohina ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisan-kina-pirenena. Iaraha mahita fa ampiasaina ho amin'ny tanjona, ho amin'izany tanjona izany ny tambazotra serasera na mivantana na ankolaka. Noho ireo anton'ireo izahay hery fiarovana sy filaminana dia miantso ny rehetra ho amin'ny fitoniana ka hanaja ny lamina efa napetraka mba hizotra tsakany sy andavana ny fikaonan-doam-pirenena sy ny dingana rehetra mifanaraka amin'izany. Miantso ireo manam-pikasana ambolo-korotana mba hampitsahatra izany teti-dratsy rehetra izany. Mitaona izay te haneho hevitra haneho izany ampilaminana. Mampirisika ny rehetra ihany koa izahay amin'ny fifanantonana sy ny fifanakalozana ao anatin'ny fifanajana tanteraka. Ho an'ny mpitandro ny filaminana manokana, ny mpitandro ny filaminana dia manaja lalandava ny lalàna velona, ny androm-panjakana ary ny fandaminana ao anatiny. Ny hery fiarovana sy filaminana dia tsy sehatra na fitaovana ara-politika ivoizan-kevitra hitadiavana seza na tombotsoa manokana. Samy manana ny lalàna sy fitsipika anaty mifehy azy ireo ny hery fiarovana sy filaminana dia ny fanajana ny rafitra an-tanatohatra, manana ny sotoavana mampiavaka azy izy ireo dia ny fizokiana sy ny fanajana ao anatin'ny piraiandiany ka ny fitandrona ireo no antoka mahiray tsy mivaky azy ireo. Tsy fotoana ny fizarazarana sy fisarambazana izao ka miantso ny rehetra hiara-mientana ho amin'ny firindrany fiarahamonina ho fampandrosoana ny firenena ho an'ny tanindrazana. Ny komisariat izay nataon'ireo olona noho ny atezerana satria tempo tsy mba namana. Fandikan-dalàna tanteraka izany ary fanimbazimbana mivantana ihany koa ny fahefa-mpanjakana. Isy mazava ho azy ary entitra ny fanenjehana ara-pitsarana sy araky ny lalàna manoloana n'izany zavatra nitranga tany a Vohimarazana. Manao iny teo ny zavatra iny ihany koa dia vonona tanteraka amin'ny tany filaminana ary mankahery tanteraka ireo mpiara-miasa izay rahalanay, zandrinay, ray aman-dreninay izay efa tsy mitandra sasarana manao an'izany asa fitandromana filaminana zany. Vonona tanteraka izay ray aman-drenin'izy ireo, lehiben'izy ireo mivantana, ny ankahery azy, ny anoana azy amin'ny asany amin'ny fomba ahoana na ankolaka na mivantana. Efa napetraka amin'ny fipetra fanamafisana amin'ny fiarovana ny an'izy ireo, sy fiarovana ny an'olona sy fananana mba hisoroana ny fianaky ny herisetra sy amerenana aingana ny filaminana any toerana. Efa misy ny andraikitra ny raisy ny taleparitra ny filaminam-bahoaka izay efa tonga any toerana, fivorina miaraka amin'ireo ray aman-dreny any amin'ny faritra hitadiavana ny vahaolana mba tsy hiverenana izany tranga izany tsony sy ampiarana ihany koa ny lalàna sy indrindra ny sotoavana izay mamalagasy antsika dia ny fihavanana sy ny fankatiavana. Miantso ny vahoaka ny polis-pirenena hitandrina sy hiazona ny fahatonina, hanaja ny lalàna velona ary aneo ny fahendrena sy ny famatorana. Eto dia manafitra ny teny feny fankerezana ho an'izay niarambona na foniainy ny fianakaviana rehetra ny polis-pirenena izay noho ny nataon'ireo tsy mataotody ary mankahery tanteraka ny fianakaviana ny polis-pirenena. Mankahery ihany koa ny polis-pirenena Sakanavaka ny mifaritra Vohimara amin'ny zavatra nitranga tany na ny komisaria maty ny ainana ny komisaria may sy ny komisaria izay niasan'izy ireo izay toeram-piasana entina ahafahana miaro ny an'olona sy ny fananany sy hampanjakana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho anareo andapa aloha dia kalma tsara fa tsy lazatra tsy hanao révélation na dossier aloha tsika androany satria fantatro fa zay mahaliana anareo ao fa naizana tsy zany dia hanao karazana
analyse kely ny situation misy amin'izao fotoana izao dia mba hitarika ny saintsika handinika sy eritreritra. Mety be ny vaovao zao atao anatin'ny 4 ora mandeha ny hoe fikasana ifofonen'ny filohan'ny tsy maintsy an'izany filohan'ny fanavaozana fa filoha intérimaire. Ça veut tout dire koa zany ny fikasana hoe misy tady amono misy fikasana ho zizy ngaro Limersa misy tady andoro ny Assemblée nationale sy ny sisa maro samihafa matsikaiky sady mampomeno mampalahelo fa andao mba hiteny ny hevitsika isika. Any anomboako azy dia misy zavatra mampalahelo miseho any Vohemara. Hitanareo tany Vohemara nisy olona zany tratra nanendaka izy raha sy diso sy namono olona koa dia io olo io zany rehefa tratra ny fokon'olona dia tratra ny polisy dia natao tao amin'ny commissariat tao poste de police dia aveo nafenina zany satria tadiavin'ny vahoaka anaovana fitsaram-bahoaka satria tsy azo anaovana zany ary zay tokoa lalàna. Dia nivokany nanao réaction ny mponina tao Vohemara dia nandoro ny poste de police tany. Hitanareo tao Facebook Madame Berzik moa anisany nahitako amin'ilay izy nahitako an'ilay vaovao tany Vohemara. Inona no tianao resahana tsy miresaka an'iny tsy commenter an'iny fa ny zavatra misy zany amin'izao tsika miteny zao dia tsy hoe zao ihany fa hatramin'izay dia ny hoe safady fa nifeoko somary mikasoka dia misy perte d'autorité ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Perte d'autorité zany hoe tsy manana fahefana populaire. Manam-pahefana nareo sur le plan administratif, manam-pahefana nareo sur le plan légal. Mbola tsy ndreko tsara le légal satria ny anaranareo misoratra eo amin'ny cachet-mpanjakana fa tsy manana autorité nareo eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ary miseho lany zany amin'izao jereo reny ny olona zany no mandray atanana ny fiarovan'ny tenany satria tsy maharo azy ianareo nefa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Dia voatery ny olona manao auto justice tsy mety reny. Za tsy manamarina ny zavatra nataon'ny olona nandoro ny birao mpanjakana tsy azo atao zany fa ireny no symptôme mety ivelany atao hoe tsy manana autorité morale ianareo. Afaka miteny daholo ny influenceur anareo ny leader d'opinion nareo fa sur terrain dia hita hoe manana méfiance aminareo ny vahoaka ary manao défiance. Averiko teny roa méfiance miahiny aminareo sy défie anareo matoa izy manao an'ireny. Tadidinareo vao tsy ela lay renim-pianakaviana nandoro olona tany haritra tselabe zany raha tsy diso gravy ireny mitenynareo efa hatramin'izay nisy fitsaram-bahoaka oui fa raha vao ianao vao mikasika birao mpanjakana zany dia mikasika ny institution ianao zany. Fa ao ihany koa ny fahatsapahan'ny olona hoe ny institution mpanjakana tsy miaro azy satria corrompu jusqu'à l'os ny institution mpanjakana rehetrarehetra. Manomboka amin'izany nareo mpitandro ny filaminana. Izany tsy malala fa à deux vitesses ny police nationale sy ny gendarmerie nationale tamin'ny fotoan'androny izay manambola no afaka manetsika ny enquête hatramin'ny farany. Ny ankoatr'izay koa tsy manana fahefana nareo perte d'autorité satria sahany défienareo ireto milice autoproclamé. Vao nanaovako fandarina teto tamin'ny maly izy iny safako maly hoe zareo mihitsy no manome baiko ny gendarmerie hoe sy ny polisy hoe petrahanareo fa aloha anaovanay ny service d'ordre amreo Gen Z vitsika ireo. Tononoko eto zany zareo bandeau rouge magaga ireny tsy akanareo fanapa-kevitra nefa manao zavatra hors la loi tsy manaraka anarana satria vereny miaraka aminareo ary nyteneninareo tamin'izareo tamin'ny Gen Z hoe zay tsy aninona anareo fa ny olona miaraka aminay mety hikaso tanana anareo. Ay zany reconnaissy avanareo fa miaraka aminareo reo olona reo nefa manao menace ouverte en public
et médiatisé tsisy resaka fa zao nareo menacé n'olo-kafa ndray hoe misy tady amono ary misy tady andoro ary fa ireny zany a manana laissé passer mahazo manao zay tiana atao satria olo miaraka aminareo. Za zany mba te hiantso ny amin'ny ministère de l'intérieur filaminam-bahoaka intérieur mba tokony misy enquête amin'io groupuscule zay ataoko hoe ce sont des casseurs ho ana ary ny casseur amiko a mendrika akana fanapahan-kevitra ka manao antso eto raha misy polisy mbola manana ny atao hoe dignité mbola manana autorité ve nareo manam-pahefana sa tsy manana sa reo olona reo no midikte anareo hoe mipetraha elahy de mijery de mipetraka tokoa nareo manam-pahefana de mijery de ry zalahy retsy no manao menace anay ouvertement tandremo fa raha ianareo tsy maka disposition mazava ao anatin'ilay io zavatra io de hampianatra ny olona zany hoe azo atao koa zany manao an'izao de imagine anareo fa lasa isy gangster be de be eraky Madagasikara mora kely any manangana groupe de choc ary zay mihitsy ny tadiavin'ireto olona atao reto hoe hanangana aona filazany reny hanangana troupe de choc daholy ny gros bras ny samy manana ny gros bras ny hoe fa tsy miditra am'izany ary za manentana antsika mpitolona aza miditra amy jeu an'zareo fa zay mihitsy ny tadiavin'zareo hoe manao vela raha mafy manao vela raha mafy de zany hoe tereny zareo zany tsika hanaraka ny adalandry zareo mpitondra manangana gros bras médiatisé légalisé financé de hoe manaova koa nareo raha sa tsika tsy manao an'izany tsika tsotra zareo on ne se met pas à leur niveau